Faly manotra ny araba ho antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy ho amin'ity alahady 12 ny volana martsa ity. Tonga soa indray atao anatin'ity fandaharan'ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS ity izay mitondra ny anarana hoe ahoana marina. Ho amin'ity androany ity dia resaka coronavirus indray na ny Covid-19 no entintsika ho velabelarina atao anatin'ity fandaharana vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS ity. Manasana mpanajana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tolona tsambaratra nivoaka malagasy iray manontolo raha na ino ny vaovao ofisialy navoaka ny mitondra fanjakana amin'ny siantrangana coronavirus 3 efa voamarina eto Madagasikara. Ny zomalina teo no namoahana izany tamin'ny fomba ofisialy ka niteraka fikorontanana tanteraka ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo izany. Ny zomalina ihany minitra vitsy tao aorian'ny fanambaran'ny filohan'ny repoblika dia efa nikoropaka avokoa ny akamaroan'ny vahoaka ka nirohatra nanatana farmasia sy tobin-tsolika ary mbola nitoy sabotsy izany. Tsy ny andrela fa maro sabotsy ihany dia efa nifanotofana ny toeram-pivarotana rehetra nanerana ny nosy. Ho an'ny teto Antananarivo renivohitra manokana nanjaka ny fanararaotana nataon'ny mpivarotra ary tsy ny mpivarotra ihany anefa fa ao ihany koa ireo olon-tsotra manararoatra mangorona entana. Hatramin'ny sabotsy tolakandro tsy nisy mihitsy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana mahaloana ny fiakaran'ny vidin'entana izay nampikaikaika ireo mpiantsena. Zao fanafody iny moa lefa alcool ny fidiko sy le iny atao liprane zay no fidiko eto tsy efa adany ray mahery. Tena atony kailarako eto zao ivily fanafody kasibosy mba hisaromany vava mba tsy hazony fanafody viliko zela na diotana de huile 90 tsy huile montera huile 90 kon alcool ya efa ela be zao efa tamin'ny sivy ka amfizo mety fa 11 fa dindroa milatra kasineka miaro amin'ny corona on efa ela ihany fa mbola milatra ihany jereva ny afara mahay be da be n'olo angamba pharmacie rehetra efa feno daholo milatra ohatra ny ty ihany ohatra hoe misy savony fanasana tanana ony ato dia mividy an'izay dia sasana ny tanana. Fomba iray anisany mampiavaka antsika malagasy rehefa misy ny trangana retina toy izao ny ady gasy toy ny evoka sy ny karazana tambavy maro samihafa izay nitangorona ny olona ihany koa nanomboka omaly. Reo fa fisorohana an'ilay coronavirus nanomboka 3 andro izy ny tena nandeha ary androany izy tena nandeha be mihitsy. Vao maraina dia efa tsy nisy nijanona teo ny kininimposy sy ny mandravasarotra ny ravitsara. Tena mandeha ilaharana le izy misy manatitra eto dia zao tsisy manatitra satria avy any ampotony any angamba efa misy malala dia tsisy tonga aty indray izy zao. Tsy mahasitrana ny Covid-19 anefa ny fampiasana tambavy raha nambarany ny mpitsabo ary tsy mbola misy ihany koa ny fanafody fa nefitra ity valana retina ity. Raha ity aretina antsoina hoe Covid-19 ity ny resahana dia tsy misy fanafody voapirofo ho mahasitrana hatreto. Marina fa marina ny fanafodina virus voateniteny amin'ny internet ihany kanefa tsy ampy mipirofona. Misy koa ny chloroquine izay efa nandramany sinoa nandraman'ny frantsay ihany koa
dia io zany zao tsy ampyko miporofo momba ny chloroquine kanefa na izany azy hoe misy fikaroana vitsivitsy zany no teny hoe ohatrany hoe mba ahitana différence kely zany izy hoe fa tsy voaporofo. Avy eo ny tambavy zany a satria ny tambavy tsy misy efa-tsy eto Madagasikara nefa eo aretin'io mbola tsy nisy teto Madagasikara dia mahagagara nanana porofo. Fipetrana antsony hoe geste barrière ny tena important indrindra hoe fianarany tsirairay hoe raha mihevina dia ao anatin'ny kio fa tsy amin'ny tanana amin'ny kio na mikohaka dia ny ao koa zany hoe tsy mifanakaiky raha fa miresaka fa mifanalavitra faravakely ny 2 metatra. Manarak'izay koa zany a dia manasa tanana isak'izay mahatsiaro tena hoe isak'izay mahatsiaro ary indrindrindrindra rehefa avy nikirakira vola avy mifanerasera taman'olona avy nakasika fitaovana na poignée-na varavarana fikasiky ny maro dia manasa tanana vetrana. Tsy naraka intsony ny fanafody sy ny cache-bouche omaly androany satria nirohatra ny vidy izany avokoa ny olona ka ny fanotofana indray ny ady gasy amin'ny fanamboarana cache-bouche vita amin'ny lamba izay zairina teny an-tsena. Ho an'ny omaly sabotsy ihany ny fanaretsaka ihany koa ny olona avy any amin'ny faritra namonjy vodina raha tsy ilaza afa-tsy nitetsy amin'ny garmakia andotam-penaka. Ho any antsoy zany zay satria n'olona fanambaran'le présidente amin'ny omaly mikasika le coronavirus tsy hoe any tsisy fa mba manatona ny fianakaviana mikarakara ny ankohonanany dia indrindra koa moa le eto Antananarivo zany somary manahirana ihany fadiovany aleo tonga dia tsorina ny marina fa any amin'ny sisiny mba metimety le rivotra ianana amin'le fadiovana. Za zany efa avy nanomboka io naren'olon'le valanaretina tonga dia fa nanao fiarovana hoe mihinana tongolo gasy ny fadiovana indrindrandritra dia manasa tanana isaky ny lera le gel désinfectant moa am'izao efa sasatra be manasa tanana amin'ny alcool ihany nanay ny ataoko ohatrohatran'izany. Andeha hody mihitsy zay io ka andeha hody amampikony zay avy amampikony na ino an'iny zavatra nitranga omaly iny le nilazain'ny président dia nanapa-kevitra zay fa hody satria matahotra ihany eto moa nanombohan'le izy fa na dia mety ho isy ara fivelaran'le aretina any amin'ny toerana misy mba hoelahoela kokoa le izy vao tonga aminay indrindra koa moa zay eto mpianatra zay ny eto dia anatina fianakaviana mba fanakaiky amin'ny fianakaviana manoloana an'izay zavatra zay. Tena matahotra mihitsy andeha hody antsoy zahay io satria lomoaly haligny kofa regninay vaovao igny zahay tsy tafandromandry aveo koa le havanay avy agny tsy magneky mihitsy hoe mody maloha dia ho hita eo zany le fa sady université koa fa tsy mianatra zanako re mianatra ty zare ndo dia za koa andeha hody za zao vao miboaka hôpitaly lomoaly tsy salama fa le fianakaviako zany tsy maneky le eritreritra andreo tsy manaiky. Raha fehezana sy atao jery todika ny zava-misy momba n'ity coronavirus tonga eto Madagasikara ity dia tara loatra ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny repoblika tamin'ny fampitsarana ny sidina miditra eto Madagasikara ny 10 Martsa taona 2020 ny filoha nasionaly ny Antoko-Tim Andriamatoa Manjakaravalmanana dia efa nanao antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana amin'ny tokony anakatonana ny sisy tany Madagasikara isoroana io arety mandoza io tsy hiditra eto Madagasikara. Manarakaraka zany ny fiarovana ny malagasy indrindraindrindra tena andraikitra lehibe ny mpitondra ny miaro malagasy ny olona rehetra fa samy mamea ny taniny avokoa ny fireneny mba tsy hianaka ao anatin'izay fireneny zay lay coronavirus zava-doza an'io re olona tena zava-doza every fa firenena matanjaka be ohatran'ny amerikanina zao efa tena mangovotra mihitsy matahotra mihitsy hoe ahoana indray ady amin'ity isika eto Madagasikara sy tsy ampy vola no tsy ampy fitaovana no tsy ampy dokotera afaka hitsabo an'izy nefa tsika mbola mamela ihany ny diran'ireo lay sidina velona makaty dia gaga raha mahitana izy ireo mbola miditra izy amilazantsika fa tsy mbola misy tafiditra eto ahoana ny lazantsika fa hoe tsisy ny avy any Italia miditra eto jereo zao ny italiana nanomboka androany tsisy mahazo mivoaka intsony na miditra intsony tsika mbola mampiditra ihany ohatran'izany koa reo sidina avy any Eropa maro reo indrindraindrindra mbola miditra eto Madagasikara o re olona iaro ny vahoaka sy ny fananantsika fa eto aloha ny fahasalamana misy zavatra tsy mbola nitranga hatramin'izay ty zavatra nitranga ty coronavirus ty dia eto dia miteny maharay aman-dreny mahatompona andraikitra fantatra tsara fa dia tsisy azo atao tsy hoe tazo moka io na misy zavatra azo tsisy azo atao mbola tsisy
fanefitra mbola tsisy fanafody hatramin'izao aloha hita hoe mampitratra fa dia jerepotsiny io ka dia miantso ny tompona ndraikitra zay amin'ny fahasalamana aoka re tena mba hanao arak'izay azo atao a andresena lahatra nireo kompania sy ireo tompona ndraikitra ny fitanterana mba tsy hampiditra intsony reo sidina avy anivela makaty indrindra fa ny avy any Eropa fa matoa amin'ny tenan'izany a misy zavatra ifampiresahana na amin'ireo lay olona vahiny zay miasa eto amintsika na isika samy malagasy ampahafantary ny olona mbo fantany ary lazao a fahazafenimpenina izay ny laha teny Filomary Karavalomanana saingy tsy nisy ny aino ny omehezana ary natao tsinotsinona nisy eo Filomary tokoa mantsy fa nampiaty vonjomaika ny sidina ny fitondram-panjakana malagasy ka ny fanaretsaka tsy nisy toy izany ny tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Raha lahaten'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fisian'ny Covid-19 eto Madagasikara dia tamin'io fotoana farany nisokafany sidina io no nahatongavan'ireo olona avy any Frantsa ka nitondra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara izay raisin'ny olona fa tena tara loatra ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana. Misy fatakany le izy satria nahitako tamin'ny voaloha tamin'ny tapabolany lakamisy ny afaka miditra eto Madagasikara ny olona ny izay mizaka citoyen malagasy. Dia zao nefa tamin'ny lakamisy teo vao tonga le teka tamin'ny malagasy tany. Donc za misy tanjevaka kely eo amin'le fitondram-panjakana. Dia lasa ohatrany lasa manao sorony an'ilay vahoaka le izy raha tsy hoe raisina fepetsana eny. Dia ny problème izy koa ataony zareo anaty ato amin'ny andotam-penaka le olona maravo nefa io tena akaiky quartier kely mihitsy. Raha tokony mba nataony teny Osiala ihany eny mba tsy dia misy ponina malavilavitra ny raha ny hevitrako zany momba n'le fidiran'le coronavirus satria zany misy lesoko amin'ny fitondram-panjakana ny tsy nanidiny frontière antsika ny sisy tanitsika dia tokony ho raisin'ny fanjakana zato isan-jato ny fiatofana vahoaka malagasy satria mivahoaka malagasy tokony hidy an-trano tsy afaka hanao an'izay satria hanina hohaniny androany tadiavin'ny androany rapitso tadiavin'ny rapitso dia tokony hitofan'ny fanjakana zany ny sakafo hohan'ny vahoaka malagasy isa-tokantrano ny jiro ny rano ny ofatrano ho an'izay mpanofatrano zay zao reto kasibosy lafo be dia lasa mamorona tsy fantatra na omety izy ity na tsy omety fa tsy mitovy an'le mibanaka zany le dia vidina ihany. Lafo ny kasibosy la zay lefa 50 000 ahoana ary ny andeha vidananao an'izany ny sakafo hohanina ary ity tsy hita 125 000 ilarana be dia mamorona fotsiny ty zao tsy fantatra na aro ty na tsy aro dia tokony hiezaka zany ny fitondram-panjakana hijerany any soroana azy le izaingana dia ny kasibosy tokony tsy hovidina fa zaraina maimai-poana alola izy raha zany mandinika an'le izy tokony hoe nijereny zareo mialoha le izy mba tsy paritaka be zany tokony nidiny zareo mialoha zany tany amin'ny hanina tany amin'ny fiaramanidina tany Ivato tany dia zay zany raha vao hidiny zareo mialoha ny raisiny mialoha ny fiampiatsa tamin'io tsy tonga teto Madagasikara ny coronavirus. Dia raha hitako zany le izy tara le filazan'ny filoham-pirenena hoe filoham-pirenena marina fa hoe hidina tsisy tany tokony ajanona tany tokony tsy afaka mandeha tsony zany le olona fa samy mipetraka nipetrahany fa avy hoe avy any Frantsa ny endohan'le korona izy tena taraika fa tonga eto ve le izy vao miteny hoe mila an'izao mila mitandrina fa to hoe départ an'igny voalohany tagny izy tamin'ray kevina ny teny hoe zao le raha sika dia zao le raha sika fepetra. Ny faniriana dia mba ho matitra ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpanao gazety ahafahana milaza ny vaovao tena misy marina fa tsy anafina izany mba hisorohana ny fiparitahan-loza. Dia zay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy ny masaka azona roso ho amin'ity androany ity inoko fa nitondra fahalalana ho antsika nanaraka ny fandaharana ny famelabelaran-kevitra sy ny fanadihadiana nentinay tato anatin'ity fandaharana ahoana marina ity. Manasanao ary tsy saraka amin'ny fahitalavitra MBS ny tenako kosa dia mametraka ny veloma ho any manaraka indray.